Asabotsy faharoa ambin'ny folon'ny volana novambra enina ambin'ny folo amby roa arivo faly miarabanao tompoko lasy tompoko vavy ary manasana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany maromaro ny vaovao entina amintsika amin'ity takarivan'ny sabotsy ity mangala toerana dia hirosa avy hatrany tsika ao anatin'ireo matoam-baovao misongadina fanaon'ny mpamily mavandoza ny mitsoaka ho arinan'ny adalana vita ny tranga iray mampalahelo no niatra tamin'ity tovavy ity ny aliny alakamisy lasa teo andao arahantsika ny fanazavana sy ny fitantarany zavany zao. Tovavy iray no nodomin'ny fiara tsy mataho-dalana ny aliny alakamisy fahafolo ny volana novambra teo tokony ho tamin'ny 12 ora sy sasany alina. Nirimorimo ilay fiara ary tsy nampirehitra jiro. Naka nisy-dalana tsy tokony alehany ihany koa. Avy hatrany dia voafoaka ilay tovavy ary raha tsy nisy namany nisintona azy dia saika voaosy tao. Voka ny naratra ny lohany ary tapaka ny tongony. Nitsoaka kosa ilay fiara 4x4 ranandony. Mitantara ny zava-misy ilay voadony. Tamin'ny 12 sy fepany sasany teo eo zany dia nandeha teo apitan'ny arety tribunal voan'ny arety tribunal sy kopoanosy dia nisy 4x4 tsy tena hitako zany tokony fanekeza misy miteny gris dia misy miteny fotsifotsy ohatrany tonga dia nanisy teny aminay zany ohatrany hoe fananina nitsina teny aminay ilay tomobila satria izy efa teny amin'ny ampovoany izy no nikope teo aminay. Dia somary voasitony ankizy ihany moa za dia ny tongotro no voadona dia tapaka. Dia ilay tomobila tonga dia niboavy mandona izy dia tonga dia lasa mitsoaka tsy nijanona mihitsy izy dia mbola tsy hita hatramin'izao. Androany no niatrika ny fandidiana i Rovo. Ny fianakaviana hatreto no niantoka ny fandaniana rehetra momba ny fanafody ka hatramin'izao fandidiana izao. Efa manetsy ny vola lany raha ny fanazavana trany. Nametraka fitoriana eny amin'ny manam-pahefana ny fianakaviana. Fihetsika tsy natao ho an'ny mpitondra fiara no nataon'ity mpamily nandona olona nitsoaka ity. Tokony samy miatrika ny zava-misy ny rehetra, mety ho mamy koa anefa, tsy fantatra fa ny fanadihadiana no amaly izany.